Miraba topoko androany isika de ndao ndray resadresaka ny vaovao mafana de mafana tokoa amin'izao ny mahakasika ny fitokonana ireo vondrony candidat izay manao hetsika fotsy amin'ny fitakiana ny rariny sy ny hitsiny eto amin'ny tany sy ny firenena. Eo ihany izay fitakiana ireo candidat zay fa ao ihany koa ny vaovao izay tena nalaza dia nalaza tokoa tamin'ity herinandro ity ny fanandrinana izay misy eo amin'ny General Seg sy Andry Biahary. Famelohan'izay dia azadiny milaiky ny vidéontsika ary azadiny ihany koa miabony amin'ny chaîne-natsika mba hahafahanao manaraka tsy tapaka ny vidéo izay refa MCC tonga tagatagasia ohatran'izao ny fanaovana azy. Tsy ampy isika fa avy hatrany tonga de vavany. Ndao ary melohany resantsika ny vaovao mahakasika ny Andry Biahary sy General Seg dia ndao aloha zany ho fantarantsika amin'ny tapany voalohany ity ny mahakasika ny akony fitokonan'ireo collectif des candidats tato anatin'ny andro vitsivitsy tato. Mitohy hatrany ny tolin'ireo candidat izay mizotra makany fanavotam-pirenena ny antontolona izay ijoroan'izy ireo hatrany ary tsy anaiky mihitsy reto farany raha tsy mivaly ireo fangatahana rehetra izay takian'izy ireo. Nandritran'izany tolona izay nataon'izy ireo izany moa dia nanao fanambarana Andriamatoa Hajo Andrianarivelo fa efa fividianana mihitsy izao fa tsy fifidianana intsony ho izy hatrany satria efa lasa fividianana no misy eto Madagasikara fa tsy fifidianana intsony. Fanararaotana ny fahasahiranan'ny malagasy no misy eto ho izy. Tonga ny fotoana hametrahana indray mandeha tsy miverina ny fepetra rehetra isian'ny fifidianana madio. Manimba zavatra loatra ity isaky ny 5 taona isika dia hahita mpitondra hanao fanaony tompom-baolina tahaka ny ankizy milalao baolina eny an-tokotany be isika raha tsy hovaina izao rafitra misy izao ho izy hatrany satria ny kapiteny no arbitre. Rehefa tena tody amin'ny fifidianana madio ekeny rehetra sy fifidianana fifandimbiasam-pahefana tanteraka isika dia hitanareo fa mandroso azy Madagasikara ary manjaka ny alternance démocratique sy ny stabilité politique. Mbola toy izay ihany dia hanatanteraka fivoriana maromaro ny vondrony candidat mialohany hidinana eny amin'ny kianjan'ny 13 mai na dia efa vonona ny amin'izany aza ireo mpanaradia azy ireo. Mbola ho toy ny fangatahana ataon'izy ireo ihany dia ny gadina teny amin'ny telemera-pirenena ny vondrony candidat tamin'ny androany varaiky amin'ny 30 aogositra 2024 tamin'ny maraina teo. Misy ny fangatahana fionana amin'ny filohan'ny telemera-pirenena izay no antony nahatongavan'izy ireo tamin'izany fotoana ny fanaovan'izy ireo izany. Nandritra izany fionana izany moa dia nanambara ny filohan'ny telemera-pirenena Razanamaso Christine fa efa manomana ny fanilanilana ny parlementaire taorian'ny fionana tamin'ny vondrony candidat. Tsy matahotra ny fanesorana azy eo amin'ny toerana maha filohan'ny telemera-pirenena azy kosa ny tenany raha nihona tamin'ny vondrony candidat izay no nambarany. Ny marina sy ny mangarahara no manjaka ho izy hatrany ary mandalina ny demokrasia ny eo anivony antelemera-pirenena. Sy nisy ny tsipoka kosa ny votoatindresaka ny fanaovan'ny vondrony candidat sy ny filohan'ny telemera-pirenena. Izay ny mahakasika ny akony fivoriany ireo vondrony candidat izay niarahana tamin'ny filohan'ny telemera-pirenena Razanamaso Christine androany ary dia nisaotra azy tokoa Andriamatoa Hajo Andrianarivelo izay isany solotenan'ny candidat filoham-pirenena amin'ity fifidianana ity. Eo ihany aloha ny amin'iny pandondra ho resantsika ny mahakasika ny tombatombana izay nataon'ny Transparency International Initiative Madagascar izay misahana ny fandanian'ireo candidat izay niroso tamin'ny fampielezan-kevitra. Anjarany tokony candidat no mampiseho ny loharanom-bola sy ny teti-bola ampiasaina mandritra ny fampielezan-kevitra raha ny tokony ho izy. Nefa tsy nisy nanao izany hoy ny avy ao anivon'ny TIAM hatramin'izao. Misa telo ireo candidat izay niroso tamin'ny fampielezan-kevitra tao anatin'ny 3 herinandro nanombohany izany. Ny candidat Andry Rajoelina, ny candidat Siteny ary ny candidat Raderaniana Daniel Cédrisson. Manodidina ny 800 euro eo na 770 sy 5 sy 7 sy 3 tapitrisa ariary ny ora iray amin'ny fampiasana ny angidimby. 1200 euro kosa raha miaraka amin'ny mpamory. Manodidina ny 50 tapitrisa ariary eo no eo ny hofany angidimby iray isanandro raha tombanana. Misy ny fizarana fanamiana ataon'ireo candidat izay tomombana ho 3,000 ariary ny hanafarana ny ray amin'ny reny any amin'ny firenenkafa. Mitotaly 4 tapitrisa ariary izany raha mizara fanamiana 2,000 isaky ny hetsika ireo candidat. Tomombana 5,000 tapitrisa ariary ny fandaniana amin'ny fanamafisam-peo sy ny fampitaovana rehetra ary ny fitaterana. 200,000 ariary kosa ny hofany fiarakodia. Raha ny tombatombana hazo hatreto amin'ny fandaniana candidat iray dia mandidina ny 116 milliards 240 millions ariary eo no eo. Koatra ny candidat Raderaniana Daniela Cédrisson izay nahalany 13,000 tapitrisa ariary fotsiny. Mariana etona fa mbola tsy tafiditra anatin'io compte izay natao io ny karaman'ireo artista izay misy mikarama lafo dia lafo tokoa hatrany amin'ny 1 milliard any hoany. Ka ny fantanina mipetraka ary avaiza daholo ireo vola izay mihodina ao anatin'ny fifidianana ireo. Iza ny mpamatsy an'ireo? Moa ve zany tsisy tambiny ireo vola izay omeny mpamatsy ireo? Raha toa ka misy tambiny ahoana amin'izay ary ny fomba ampandrosoana ny firenena raha ireo mpamatsy vola no mangataka ny tambiny volan'izy ireo izay nampiasaina tamin'ny fifidianana. Satria manko raha ny fandinihako azy dia ireo mpamatsy vola ireo dia tsy alamaina zany matoy izy mamatsy anao dia misy tambiny lehibe tena lehibe tokoa ao ambadika izay ary mety izay angambany no mahatonga nyty Madagasikara ty lasa mikorosofahana hatrany hatrany satria izay candidat mirotsaka eo dia tsisy manana ny ampy eo ampelantanany fa mila mpanohana avy any ivelany foana. Ka zary raha lasa marionnette daholo ireo mpitondra izay nitondra hatr'izay. Hoay zary ity Madagasikara intsika ity handroso ve itsika sa hemotra? Raha ny fahitako azy manko dia sarotsarotra ny fampandrosoana satria le finiavana tena hampandroso ny Madagasikara sy ny vahoaka ao aminy mihitsy no tsy dia misy tamin'ny mpitondra hatr'izay ka hatramin'izao. Ekeko ary tsy laviko fa
rehefa matoa anao zay manao investissement dia mila bénéfice anao zay, zany hoe mila tombony. Ary mety izany mahatonga ireo rehefa tonga eo amin'ny fitondrana dia miezaka manangom-boly izy ary mamirina izay rehetra laniny satria maro ny dépenseny. Le fifidianana tokoa moa dia raha mahalala sy mahita fa tena mandany vola be dia be. Ajanoko hatreo aloha ny mahakasika ny fifidianana sy ny akony fivoriana ireo von'ny candidat tany amin'ny filohan'ny tenim-pirenena tany Tsimbazaza tamin'ny androany. Fa andao ara ho resahantsika amin'izay ny mahakasika ny vaovao izay tena mafana tokoa ny fanandrinana izay misy eo amin'ny Général Seig sy Andry Bihary. Rehefa avy nanao révélation moa Andry Bihary izay mahakasika ny fianjarana Angidimby izay niaraka tamin'ny Seig dia nangataka ary tena nangataka mafy mihitsy Andry Bihary ny hanaovana fasafasy amin'ny Seig amin'ny haino manjero manontolo satria rehefa avy nanao an'izany fanambarana zany Andry Bihary dia namaly moa Seig nilaza tamin'izany hoe mandenga Andry Bihary fa tsy misy zavatra marina izay lazainy fa olona daladala iny hoy Seig hatrany. Ka namaly izany Andry Bihary nilaza hoe raha tena sahy ary anao Andriamatoa Seig ndao hanao fasafasy amin'ny télé rehetra ary alefa amina Canal Plus, zany hoe sady tsy tapatapahana ny jiro sady alefa en direct fa tena hoe fasafasy, tena hoe en direct le izy. Amin'izay manko iaraha ny voaka malagasy mahita sy mihaino ny zavatra tena misy marina tokoa. Izay ny teny nambarany Andry Bihary. Ka namaly izany fiantsina izany Général Seig ka nilaza hoe ndao ara ho izy fa ataontsika izany fasafasy izany amin'ny fotoana mahamety azy. Araka izany ara dia andrasany voaka malagasy izay fasafasy iarahany Andry Bihary sy Andriamatoa Seig izay amin'ny fotoana mahamety azy izay ka izay sy zay ara tompo klasy tompoko vavy ny mahakasika ny akony tavatafatsika amin'ny ity ndray mitoraka ity manasanao hatrany hanao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba ahafahana mandravina ireo hevitran'ireo rehetra izay ao anatin'ny commentaire ary manasanao ihany koa hilaikian'ny vidéo antsika de mbola manasa ny tanandroa ihany koa hiabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanao manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefa ny amin'ny sisy tomatagasy tompo klasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa. Maro tanagna tsara moniny tany faraiky zay zalama variagna matama navahiny mandalo anao na ko anao topitany fa gasikara meva sady manakarian fa ny mampalahelo olo maro sahiragna vahoaka matinjale zagnahare mila vonjy tino sinay zagnahare omimpitondra hindry sy ty fireneny zay na de zegny zaho zanakadako zaho zanakadako zaho fiera fa zanakadako zaho tsy mivakirano iae akopakopa hony tananao fa za mitanondriky atoy izao atsika mifandraisa tagnagna gasy tia fihavanagna na tsy monandrefagna avaratra antsignianagna ivon-tany ajoby malandy malama nangita antsika jiaby na fohina lava mahatra mpanambola antsika jiaby anombany volony aty amin'ny vilina ampitan-dranomasy malagasya zanakadako zaho zanakadako zaho fiera fa zanakadako zaho tsy mivakirano iae asa mity gasikara tanindrazana malala ivavagna ny tsy manaranare gologolo ty gasikara mbanoso fa tsy latsika fara ny fitiavagna anao tsy miala angatagnoloveny ty sy fara jiara baba avambonimbony avambanimbany avambonimbony avambanimbany